loahevitra zay efa diso afantaranareo anay loatra eto amin'ny eto amin'ny fanorenana miabo gardien de la révolution dia fantatrareo souverainiste anay dia iverenana mihitsy aloha io resaka souveraineté io fa eto ndray izy manana tsindrim-peo manokana ny amin'ny atao souveraineté populaire zany hoe ny fahefana dia ny vahoaka ary manana fahefana ny vahoaka. Inona moa no tianao tenenina am'izay? Tsy resaka fifidianana ihany fa mandritry ny fitondrana anankiray. Ny olona matsy miteny hoe fahefan'ny vahoaka zany de hoe any amin'ny urne, any amin'ny filatsako fidiana. Tsia, mialoha, mandritra ary aoriana, zany hoe afaka mi-interpeller ny mpitondra ny citoyen fa tsy hoe ozy fitenin'ny sasany hoe avelao aloha izy hitondra fa mbola vao fito volana zao, ka io na fito volana na herintaona na roa taona tsy resaka durée ny maha-eo faharetan'ny fotoana maha-eo amin'ny fitondrana ny mpitondra fa na ny ray andro ariziny eo dia mila miteny amin'ny isan'andro ny vahoaka hoe ampahatsahivina anao ny dinam-piarahamonina ny fanarahana. Dikan'izay zany ny fahefana amin'ny mpitondra amin'ny vahoaka ka ny vahoaka de afaka mi-interpeller ny mpitondra isan'andro fa tsy hoe aza korotanina aloha. Io moa tsy mahavarina ny olona, mahavarina anahy amin'ny olona io. Korotanina ahoana moa zay nga moa mana-korotana, zay nga moa miteny hoe andao akabasy, zay nga moa miteny hoe andao hilahatra, fa raha mametra-panontaniana zay, raha manainga vahoaka zay hanao pétition io tsy miteny hoe zao fa mametraka mi-interpeller dia zo fototra amin'ny vahoaka mihitsy zany satria ny fahefana amin'ny vahoaka. Ka izay ny iompana ny resantsika androany. Ny ampiavaka kely androany tsika moa zao tsisy vahiny androany fa raha manam-potoana tsika dia mety apiditra olona ray, roa, telo arakaraky ny fotoana tsika eo ihany hiditra mivantana eto ka omenay eo amin'ny commentaire eo ny roy zay tsara marihana aloha fitsipidalao raha misy aminareo maniry ny raha misy fotoana hoa satria mbola miankina amin'ny resaka eto ihany satria tsika tsy afaka hivalapatra dia ny fitsipidalao dia tsy maintsy mampiseho tava ary milaza ny anarana zay mombanao zany. Zay zany no fitsipidalao no efa fanaovanay teto fa tsy vao zao zany ka efa mampiomana atsika zay te hiditra mivantana zay tsy hoe rehetrarehetra fa zay afaka ampidirina amin'ny vatana dia manindry eo amin'le roy zay ho zaraina eo rehefa avy eo. Fa ny miaraba mositanina aloha tonga soamantsara indray am'ty fotoana atsika hebdomadaire ity. Miaraba anao paster ary faly miaraba ny mpijery atsika rehetrarehetra, mijery ny vahoaka malagasy koa tsika moa am'izao zava-misy ao firenena am'izao de mankasitraka hatrany am'izao fanarana ny tafatafatsika amin'ny rahalahy eto. Ya, tonga de idirako zany le lohahevitra ny amin'ity lohahevitra tiaka souveraineté populaire. Ny antony-dresaka dia ilay pétition napetraka hoe pétition populaire. Misy miteny ao commentaire zay azoko tsara lay tiany atongavana hoe fomba fanao any amin'ny tany mandroso hono io tandrefana fa tsy fanao aty amin'ny tany afrikanina. Eny sy tsia, eny satria zareo efa tonga midingana hoe ny vahoaka no maso mandidy. Aty amin'ny tany afrikanina lasa hoentina any amin'ny ohatrany hoe mody hoentina any amin'ny lafiny resaka koltora le izy fa tsika zany nizarina hoe ny mpitondra zany ny fijeriko azy ohatrany hoe lasa mana système monarchika zany ny république aty amin'ny tany afrikanina. Ina le monarchika zany hoe toy ny mpanjaka ka rehefa système monarchika dia zareo zany no manana plein pouvoir ka tsy azo interpelliavana, tsy misy olona afaka interpeller ny mpanjaka zany fa manaiky izay fanapahan-keviny. De ny vahoaka zany manao amen sy merci président na merci monsieur le roi. De raisina ohatrany hoe privilège le fitondrana fa tsy responsabilité dia anika raha vao hoe misy citoyen tsy nizarina an'izay zany tsika ary tsika zao anatin'ny atao hoe refondation. Le refondation tsy ny fitondrana ihany
sy ny rafitra ihany fa na ny fifandraisan'ny entina sy ny mpitondra de mila avaozina koa zany hoe isika zany raha natao hoe entina de zareo mpitondra tsy midika mihitsy hoe tsy mafaka miteny intsony fa hoe miandro ny fifidianana zay moa tsy fitenin'ny olona aty hoe mandrasa fifidianana diso be zany hoe mandrasa fifidianana zany vao mahazo miteny de nefany a raha tsika ane maso mandidy soi disant démocratie tsika raha ny tokony izy ka ny filazana fa tsy manana alalana atsika isaisira ohatra ny HCC misy miteny teo zao ny ataotsika magistrat mo iny nanao démonstration amy resaka lalàna sy ny hoe constitution de hoe tsy n'importe qui rehetra zao tsy nizaniza no afaka misaisira ny haute cour constitutionnelle fa ny chef d'institution ny filoham-panjakana na ny premier ministre na sy ny sisa sy ny sisa ok azoko tsara le zavatra ty lazany kanefa na izany na tsy zany à titre symbolique dia amiko am'izao vanim-potoana ny fanovana izao dia afaka miinterpeller na ny vahoaka aza ary zay ny antony nanaovanay anty requête populaire ity zay tsy ao anaty constitution tokoa kanefa natao angambanareo fa natao mpitondra vahoaka dia raha manao miinterpeller zay amin'ny alalan'ny requête pétition populaire de tokony isaisirany zany ireo zay manana alalana ny hametraka ny fanontaniana marina fa tsy hoe satria nareo tsy ao anatin'ny constitution ny anaranareo sy ny titranareo donc zany na de ataotsika hoe misy olona amanarivony sy amanetsiny na tapitrisany tsy fantatra zay vokatry ty requête ty no manao soni de tsy midika ve zany fa tsy tokony hoenona ireo olona ireo ary ianareo zay lazaina fa tondrony lalàna manana fahefana sy privilège manao an'izany izany nametraka anareo teo ireto olona manao soni reto na ireto vahoaka madinika ireto noho zany a ny tanjona anay zany manomboko zao am'le souveraineté populaire dia ny hoe ny miconscientiser ny vahoaka hoe isika ave ao anatina état démocratique ao anatina démocratie zany hoe souveraineté du peuple par le peuple et pour le peuple souveraineté par le peuple et pour le peuple dikan'izay zany a sady ho anay vahoaka ary amin'ny alalanay vahoaka ny mametraka ny souveraineté nationale ny zavatra tsapako anefany a sy tsikaritra dia ohatrany hoe miaina ao anatina pseudo républicain zany tsika fa miaina plutôt ao anatina monarchie na ny hoe filoloavana zareo fotsiny nisy nanao partage tao amin'ny page sadintsiko anisy page Facebook le hoe fitsenana chef de région taitsaka hitany amin'ny faritany de loloavina ilay chef de région ekeko hoe fitiavana le izy kanefany a ny symbole an'izay am'le olona de ohatrany hoe ty zany natao loloaviny vahoaka natao ohatrany hoe ohatrany fitondrana mpanjaka fa sy administrateur zany hoe mpiasam-bahoaka de izay zavatra zay mihitsy zany no mila aminay mila harodana ary mila hitezanany olona manomboko zao zany de hoe isika manana droit mitaky compte amy mpitondra à tout moment de za zany mivoy eto amin'ny fanorenana miaby ny karazany hoe consultation populaire fanao amy tany rehetrarehetra zany aza horetina amin'ny hoe afrikanina sy tandrefana fa resaka zo démocratique zany tokony tezana am'izany ny firenena hoe afaka manao consultation populaire amy zavatra rehetra ve ny mpitondra raha tena sa izy ny amin'izay fahamarinany zavatra zay ataony ka manomboko zao zany zay eto amy fanorenana miabo io zao nisantatra ambavarano io pétition ataonay io fa mety hisy sujet précis indray raha fakapitso tena raha fakapitso sy tena raha-baky teny fa hoe aneorinany manoloana fiandranam-pirenena hoe ohatra hoe nanapa-kevitra ny filoham-panjakana fa asina base militaire russe aty Madagascar de consulter ny vahoaka indray zay hoe ahoana ny hevitrareo ny amin'io tokony hozarina am'izay fa tsy hoe apetraka amin'ny fahendreny mpitondra tsy tompoko na de manam-pahendrena sy manam-pahaizana tohina mpitondra de limité ary mety ho alay-panahy amina resaka corruption fa tokony manomboko zao zany de hoe consulter ho foana ny vahoaka raha tena sa ianareo ny amin'ny fahamarina toeran'ny toeranareo zay zany ty fanokafam-bavony kely mostanina de rehefa aveo mitohy amin'ny manaraka iany paster resaka souveraineté moa tsika eteto efa
efa ela be no nyresantsika an'izany souveraineté zany fa tsy haiko, mody tsy maheno ve ny manam-pahaizana rehetrarehetra ao amin'ny firenena satria mbola miteny ihany reo androany hoe souveraineté de mbola miresaka ao anatin'ny constitution de hoe io zao resaka hoe tsy ara-dalàna ny fametrahana ny rekety de nazaventsika teto moa zay afaka omaly raha tsy diso aho inona moa ny tsy mahara-dalàna sy mahara-dalàna an'le izy fantatray ny teny foana atsika teto hoe fantatray ny zavatra anatin'ny constitution zay raha ny tena lalàna marina misy de hoe tsy mitombony ny olona tsotra ametraka fitarenana amin'ny HCC fa rehefa nazaventsika teto hoe resaka souveraineté manko misy mizara roa, misy souveraineté ao anatiny interne de misy souveraineté externe. Raha jerena zany izy roa io am'izao toedra raha misy eo amin'ny firenena ohatrany tsisy ananatsika zany, tsisy ananatsika tsony. Ny souveraineté interne ny fanajana ny ordre constitutionnel tena efa tsy any am'izany tsony tsika raha zava-misy na amin'io nomination an'ny PRRM mary tsy ao anatin'ny ordre constitutionnel zany. Donc efa situation exceptionnelle zay. De rehefa aveo ny fanonganana ny andrim-panjakana nisy ny institution parlementaire hitatsika iny ohatrany hoe nisy double coup d'état zany nisy tany amin'ny parlement nisy taty amin'ny exécutif ny président koa moa ny ongan'iny lasa de androany atsika miteny hoe bon intérim zany intérim raha constitution tsy tokony ohatran'ny 90 jours tsika zao efa hiditra au 8e mois am'le intérim de na régime juridique na lalàna mipetraka mifehan'le hoe fitantanana intérim tsy mbola nisy mivoaka mandraky androany dikan'izany hoe mitondra firenena à l'aveuglette mpimaso zany tsika am'izao hoe zay tiany fitondra misy eo am'izao ny atao raha mifanajana souveraineté externe zay ihany de hoe io tsy manana reconnaissance tamin'ny communauté internationale nefa ny fanjakana tsy lanim-bahoaka izay mbola tsisy fototra hipetrahany amin'ny resaka lalàna no manery le firenena mitondra an'le firenena hoe androana hiaraka amin'ny Rosianina rapitso hiaraka am'izao. Inona zany souveraineté tiatsika resahana am'izany de inona zany mahara-dalàna sy tsy mahara-dalàna hoe isika vahoaka hitondra an'le rekety samby anao zay say-patanioko de ohatr' zany zany hoe am'izany souveraineté zay ihany de iresaka an'le hoe firenena tan-dalàna état de droit indray zany. État de droit na le mpitondra zany tokony manaja an'le lalàna ao ambanin'le ao ambanin'ny lalàna nefa am'izao rehajerentsika ny zava-misy misy ny ambony lalàna fa ny lalàna tena mitanila ny fitsarana tena mitanila satria maninona misy zavatra mitovy fe zany mandeha ny fomba fanaovana interpellation am'le zavatra tsy mitovy mitongilana idirako ny actualité tao anaty roa andro hoe fanamborana sy fanagadrana ny olom-pirenena zay ahina hoe eo amin'ny atteinte à la sûreté de l'État de ny pirofo rehetrarehetra mitondra le
atteinte à la sûreté de l'État am'le fanenjena be de be tato ato ny proof de ana amy WhatsApp na izany WhatsApp ny fomba fahazahoana an'zany proof zany a manara-dalàna ve sa tsy manara-dalàna zay le zay manko le mahasarotra an'le hoe souveraineté état de droit sy ny tarina am'zao fotoana zao hoe sa hoe mana le mpitondra satria ohatrohatron'izany a ohatrohatron'le WhatsApp sy le signal le resaka no entina nanonganana fanjakana teo aloha de rehefa miresaka ny olona androany tsika moa zao sy mino sy manantena pastera itsika efa voay aiay ao anatin'le izy satria raha resaka WhatsApp zany a sy ny olona miresaka amitsika be de be raha ohatra moa efa misy manao surveillance any misy écoute iny moa efa fantatre zany a fa tsy manakana atsika tsy resaka amin'olona tsy manakana amitsika tsy hanome sosi-kevitra ho an'ny firenena satria zava-dehibe moa ny intérêt général de la nation zany a amitsika fa ny amy zalahy tsy haiko satria raha mijery an'le zavatra miseho eo amin'ny firenena sy eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena tena ohatrany tsy raharainy zalahy tsony ny atao hoe intérêt général tsy vitan'izany intérêt général zay ihany tsy raharainy fa am'le soatoaviny maha-malagasy am'le hoe fihavanana satria hitatsika ihany na mpitondra any anatin'ny institution any a mikaramanady eo manko ny teneniko hoe 2 poids 2 mesures ny WhatsApp ny condamnena ny olona sasany a fa ny olona sasany zay mikarama milisy zay manenjika sy miteniteny foana manaratsy ny antsiady poko sy ny tariny a jerepotsiny de nefa rehefa tonga saintsika hoe andao ary hoe anao requête de mivoaka daholo ny principe sy ny théorie sy ny pahalalana rehetrarehetra ohatrany hoe jamba tamboko reo am'le zavatra tsy mitombony tsy rarany eo amin'ny firenena fa tampotampoka koa ny tsika ny tsy ara-dalàna ny tsy rarany ny tsy mety tsy manara-dalàna zay mbola eo ihany mbola teneniko hoe 2 poids 2 mesures na amin'ny fomba fijery ka amiko manokana raha tsy ho tonga tsy tonga saina am'izany tsika mety hiafara miady amy samy malagasy io satria rehefa tsy misy institution azo ianterana tsony ane de hifanao la loi du plus fort tsika eny tsy hay tsony izy ty zay manamanam-bola ve ny tompony fahefana sa rehefa avy eo hoe zay manana basy ve za moa sarotra ny teny hoe zay manana vahoaka satria ny vahoaka tsika ary ny vahoaka tsika malagasy a ndray a efa diso eritreritra diso fanantenana efa tsy misy tsony ny balizy sy ny zavatra tokony anterany a tsy fantany ny alehany a de tsy omena tsiny satria eo ihany ny fahasahiranana amy fiainana andavanandro izay fiainana miakatra de miakatra ary miasahirana ny vahoaka malagasy a tsy ohatra ny zalahy eo amin'ny fitondrana zay milalao vola be zay manao ampimamba ny harem-pirenena tsy vitany harem-pirenena fa ny volam-panjakana hitatsika moa resabe mandeha amin'ny organisation ny forum inona ty andafy misy organisation mandehandeha any misy ny ambassady miorganiser zavatra am'izao intérim zao a de mandany
vola be tsy toko tsy foroana mitondra ny fianakaviana moa ny ao amin'ny ministera ray manontolo a tsy hoe ny tsy ministera koa ry mandeha fa ny ministra sy ny havany sy ny tarany sy ny havany rehetrarehetra manahirany sarotra ny tsy hiteny de hoe hoentitsika hoaiza ihany ty firenentsika ity hoentitsika hoaiza ny fihavanana malagasy satria efa manomboka potika izy zany a raha tsy lazaiko hoe efa potika tanteraka satria fifanenjehana tsy misy antony intsony indraindray noho ny fatahorana diso tafahoatra am'le hoe fanonganam-panjakana rehefa zatra manongana fanjakana moa inona moa tsy mampatahotra na ny havana akaiky ary zao mety atahorana ihany ny pastera amin'ny hoe so anongana anahy zay moa ny tondrahako resaka pastera de eto atsika mijery ny tohina ya toisako am'izay mirebondir am'izay a eo indrindritsika zao le train de vie an'ny mpitondra zay fitondrana ao anatiny atao hoe intérim tamy voalohany izy ty de navelom-bolo le hoe tsy manam-bola ny fanjakana hoy ny PRRM de ny suite logique an'izay zany de hoe politique d'austérité zany no hiasa eto Madagasikara satria ny refondation de tsy hanao projet d'investissement fa manao refondation structurelle constitutionnelle ary administrative zay misy fandanim-bola fa voafetra zavatra nitranga nefany a taorinan'io a tsy nikitiana mihitsy zay refondation structurelle zay fa manao mamorona projet tsy aroa voamaly a nisy rahalahy teto mialatsiny aminao rahalahy zay mienao am'izao fa mbola hoasaitsika manokana amy rahalahy eto izy fa vao maka autorisation am'ireo mpiray-donakafo aminy eo amy resaka tontolon'ny jo de hoe raha fantatrareo moa zay zany fomba famoronana mission aro avokatsika eto zany foronina ny mission eo anivon'ny ministera mba ahafahana mangalatra fomba anankiray fangalaram-bola mpanjakana io misy karazany maro matsy ny fomba fangalaram-bola hoe misy zany de tonga de hoe io kitapo-bola mpanjakana de raofina fotsiny fa misy fomba anankiray mihaja mamorona mission dia mandeha makany amin'ny ministère ny intérieur de soniavina le ordre de mission ozy izy a de aveo a zay tonga de omeo carburant nefa olo andeha ho any andafy ohatra nany varana carburant zao million d'ariary de rehefa tonga any am'le tany nefany a tsisy mission kory fa manao shopping ary manao balade dia ny rapport ozy izy de mission enonareo vaoka ty tsika contribuable ny rapport de mission makany amin'ny ministère rapport copie-collé efa mipetraka depuis 80 firy zay misy daty nomeny fa mbola hoentiny amy manaraka mialatsiny aminao fa tsy niarako aminao rahalahy fa ianao niteny tamiko maly de lazaiko eto le izy hisy émission spéciale eto zany anaovantsika kamoaka tsy hanona anaran'olo tsika fa hoe toy izao ny finanam-bola mpanjakana eo amin'ny fitondrana fandimby a fa tsy hoe ny androany ihany ny androany moa vao maiky loza mamorona mission délégation zero tsara ny délégation mandeha mivoaka ny ivelany fa move de mila ny reny rehetrarehetrarehetrarehetra reny handeha hoany ha ireprésenter any Madagasikara na amin'ny foire de tourisme zany na amy resaka sportif zany na amy resaka artisanat fa fomba fanao daholo zany fantatrareo tsara koa fa fomba famoahana ny havana tsy mahazo visa dia ampidiro anatin'ny reny koa de aveo misy mipilatsitsaka amy clandestin fomba fanao daholo zany hoe tiako tenenina zany de zao isika vahoaka malagasy dia mpandohetra na contribuable amy filaza azy dikan'izay tahaka ny tany mandroso fa mialatsiny am'le rahalahy ny teny hoe fomba nareo any andrefana tandrefana zany fa aza atao aty Afrika zay le fomba fanabadona olona hoe ny aty avelao aloha andeha regarega ohatrany hoe rehefa te hivarotra any ampovoan'ny arabe de aza terenareo hiditra anaty magasin satria nareo any andafy any no zatra milamina fa zay aty mety aminay le mivarotra any amorony ampovoan'ny arabe de ohatr'izay koa zany le tianao teneneto hoe fomba ty zany zay efa hitany maharatsy azy ka zahay zany manomboko zao
dia hiezaka hanao karazana fandaharana tematika ny amin'ny hoe toy izao ny fanaraha-maso ny volam-panjakana ho ametraka eto taridalana hoe ahoana no ataotsika hametraka tambajotra n'olombana tsy olombana fa tambajotra n'olom-pirenena isaky ny ministera dia ataovy zay azahoana ny donné rehetrarehetra na chiffre io fa ho avoakanay eto tena za mihitsy no maka garantie ho avoakanay eto hoe toy izao ny fangalaram-bola ao ministère ny finance toy izao ny fangalaram-bola ao ministère ny jeunesse et sport toy izao ny fangalaram-bola ao ministère ny jona toy izao ny fangalaram-bola ao amin'ny présidence toy izao ny fangalaram-bola ao amin'ny primature manana droit zany zay fa tsy mpanakorotana satria zay contribuable satria zay mpandohetra noho izany dia mila mizatra an'izany ny vahoaka malagasy manomboka zao aza miandry an'zareo hametraka an'izany fa terena ny fanjakana hanaraka ny lalàna l'exemple vient d'en haut noho izany dia tsy hanao conscientisation ohatra ny sasany zay hoe hiezaka hanentana ny olona mba hanaraka ny lalàna fa terena hanaraka ny lalàna ny olona averiko terena hanaraka ny lalàna ny olona ahoana ny fomba hanerena azy dia amin'ny alalany atao hoe consultation populaire fanaraha-maso populaire mbola hidirantsika eo zay rehefa avy eo ka tsy ny rafitra ihany no mila jerena avaozina fa ny privilège ny mpitondra mihitsy tena za eto zany miantso hoe ho anareo rehetrarehetra zay any amin'ny ministera any ka tratra ny tsindry azo lena ka anareo no io ma tsy misy ohatra zao hoe le mpiasa kely any ambany any no mpanaovina ny asa mafy faridirika aby sy ny SG sy ny sisa tsy lailay fotsiny de nefa ry zareo no mahazo ny andaminité ho anareo zay tratra ny tsindry azo lena ohatra zany mba lazao aminay le fomba fanaon'zareo any fa ny privilège n'ireo olona mpitondra sy ireo manana andraikitra any amin'ny ministera dia mila iverenana jerena daholo zay tsy miteny akory aloha izy asa maina fa zotsika ny manontany an'izany mety hitendareo droit-nareo avy aiza manto droit-nay mihitsy zany mbola averiko ihany nisy exemple flagrant tany frantsa tsy hoe any frantsa izy de hoe zareo any zany fa zareo raha manan-karena nefa mbola manontany hatraminy hoe ohatrina ny lanin'ny ministre ny ianina zay sakafo tao amin'ny hôtely ohatra zao tam'izao ora tokony tsika ty aza no misikotra an'izany satria tsika mbola mafiady de mila isaina hatramin'ny ariary vazaha manam-bola indray raha mbola manao zany de hidreretonareo zany fa les consciences citoyennes ilay serveur sy lay hôtel ny sakafoana zareo no naka ny facture de namoaka azy tany amin'ny journaliste zavatra ohatry zany no tianay voizina eto zany hoe raha vao misy am'ireny ministre reny misy am'ireny député reny misy am'ireny chef de service reny en mission ka hoe paye ny fanjakana mandeha any amin'ny toeram-pisakafoana na hôtely ka anananareo ny pièce dia atao photocopie tena lazaiko eto zany de aloha fantatry ny vahoaka hoe manao ahoana ny train de vie an'ireo olona milaza fa hoe mpitondra atsika ireo fa le izy lasa tafahoatra ka tsy ny rafitra ihany no mila fanavaozana fa hatrany amin'ny hoe inona ny privilège mila iverenana jerena scanena daholo isika lasa satria raha vao tsy manao an'izay tsika vahoaka malagasy de lasa mampangalatra an'ilay mpitondra na le manam-pahefana satria tsy suivi tsy nizarina zany contrôle zany tsika tsy nizarina zany atao évaluation zany tsika tsy nizarina zany suivi zany tsika fa hoe izy no manam-pahefana ka privilège zany tsy atopoko qui dit privilège dit responsabilité ny inspection d'état moa de efa voavidy donc tsy afaka antenaina isy tena haka efa misy rafitra an'izany ny inspection d'état rehefa vita kolokolo ihany koa noho izany dia tsisy hevitra tsony ty fa tsy maintsy terena ny mpitondra sy ny manam-pahefana mba anina moa filazatsika azy mba ho atao évaluation hilaza ny zava-misy de tsika nanao on va obliger les dirigeants hilaza ny marina contrôle populaire zay no atsoina eto ka de miantso tsika rehetra ifanometanana am'izany isaky ny ministera isaky ny sampandrara rehetra efa nisy nanao an'izay aminay tam'ireny fotoanan'le hoe tsapiky tantoliara reny de nisy olona nandefa liste nireo olona nampiatranona tamina hôtely anankiray zay à la charge de l'état de gagabe zay rehefa namaky an'lay lay liste an'le olona atao am'le hôtely daholo fa misy olona tsy tokony tamin'ny mission tsapiky tantoliara iny fa aux frais de l'état daholo atao inany reo olona reo mazava be fa olona préparé na propagande
misy ex chef de région zay tsy tokony hoany afaka bakany izy amin'ny anarany tenany fa maniny izy mandeha amin'ny anaran'ny fanjakana zavatra ohatry zany eny le halatra zany hoe ohatra ny aty andafo hoe financement des parti hoe Marine Le Pen le melohany zareo satria manino filaza zany napiasa ny volan'ny Union européenne hanakaramana garde du corps-ny any France inona me le zany Marine Le Pen alatra zany tompoko mialatra masy tsy le alatra le tenentsika mivantana ihany fa ny alatra amiko dia manomboka amy zavatra ohatry zany donc eto azy zany de tonga de mangataka aminareo rehetrarehetra tahaka le tamin'ireo olo io zay fa anananay ny lisitra hoe rehefa misy ohatry reny ohatra misy etsika ataon'ny fitondram-panjakana amy délégation be reny de ianareo zay any na hôtely na inona mba ampitao aminay mba ahafahan'ny vahoaka malagasy malala ohatry ny ahoana ke figialabonan'ireo olo reo ny volam-panjakana misy olona zay sy tokony ao anatin'ny délégation fa nandeha satria efa homanina ho amin'ny fifidianana manaraka sady c'était trop clair le izy zavatra ohatrohatry zany le izy dia alohatsika no manangana karazana ny créer synergie entre atsika vahoaka zany hoe raha justice no andrasatsika tsy mety io ny justice efa corrompu mialatsiny aminareo mpitsara zay tena mijoro a fa les structures nresako fa tsy tsirairay voter zany tsika vahoaka am'izay misy organise ina moa mahatonga ny dina pokon'olona satria tsy misy ny défaillant ny justice de manao dina vahoaka de ohatra zay koa zany ty dina pirenena hoe andao anao synergie populaire tsika aro maso daholo ny fait et geste ny mpitondra isaky ny zavatra rehetrarehetra dia alefaso aty aminay misy efa mandefa ary misaotra be debe mbo tsara ho fantatra dia io no afahantsika ny dénoncer ny abus rehetrarehetra io zany marina fa tsy ahafoana ny ratsy tsika fa ahafahana my dénoncer ny abus rehetra misy ny mpitondra izay am'izao fotoana zao mampiasa influenceur mba ahafahany redoré ny blason sy ny imageny isika kosa ampiasa ny vahoaka ray manontolo ny mpitondra mampiasa influenceur ahafahany redoré ny imageny fa isika kosa dia ampiasa ny vahoaka influencer ny mpitondra ao ve ny mpitondra mampiasa influenceur pour redorer son image fa isika kosa ampiasa ny vahoaka influencer ny mpitondra zany hoe hanaporotra ny mpitondra azo atao tsara zany tsy fataliste atsika ny mpitondra reo mantsy tsara ho fantatritsika vahoaka ny marina fa anazany fahefana anazany basy anazany vola anazany raha matahora anazany sandry fa misy faiblesse ny fitondrana eto zany ny rehetrarehetra manomboka hatrany amy maire ka hatrany amy filoham-panjakana ny faiblesse ny fitondrana ny olona rehetrarehetra amy fitondrana dia ry zareo ny imageny azy ambony be satria izy mbola teo voafidy le image no ambony be le hoe soi-disant intégrité fosika fa mivarotra fiatsaram-bela tsy hity ivelany ile soi-disant popularité na populisme ny tena marina zareo mantsy io ny carburant mampandeha ny momba azy ny popularité ny populisme sy ny resaka image noho izany rehefa io image ny zareo io no voakitika maharary azy et j'en sais quelque chose maharary azy io image io satria io no amidiny amitsika noho izany andao tsika vahoaka tsy il n'est pas encore trop tard isika vahoaka ny tonga dia samia manao andromaso am'izay zavatra zay fa tsy maintsy manao bavure reny any amin'ny aleany any io mantsy efa misy manao mission sasany de hoe efa tonga any de mila homanina an'zao hainareo ngamba le fomba fanao zareo de ianareo zay manao ny service satria nareo mety manao karazana inona filazana izy ty le manao an'ilay sous-traitance hoe mitady tobile ho an'ny député ho an'ny ministre ho an'ny prime ministre handeha hoarioaria dia alevo sara ohatrany fanao ny paparazzi reny alevo ny sisasisa dia
io a hitatsika eo am'izay ny fomba anaovana azy. Andao anao mise en réseau ny citoyen. Ny mise en réseau ny citoyen zany hoe isika zany tsy misy hoe fikambanan'iza na fikambanan'inona fa mitambatra isika. Ho anareo zay tratrany tsindry azo lena na ny fanaporetana nataon'ny ministre sy ny SG sy ny DG nareo any ministère any nefa zareo manao abus, zay miantso anareo rejoignez notre mouvement, le mouvement io tsy akory midira fikambanana fanorenana miabo fa hoe raha hitanareo fa misy zavatra tsy rariny atao amin'ny fangalaram-bolam-panjakana na fanapara-pahefana dia aza miteny hoe kamena ambany mena zay tsy afaka anao inona, tena marina zany fa aza miady rery fa mila atambatra ny hery, centraliser tsika aty amin'ny fanorenana miabo dia zahay ny coordonné azy rehefa avy eo fa mety erikerika mahatondra-drano zay fitenenana. Pardon, efa misy ho aho mbola averiko tanareo reny zay émission ataonay sy Mostanina reny na ataoko rery na ataon'ny Mostanina rery reny a, efa misy aminareo mandefa ary tena tsy araka aiza ny dossier, anjarany aloha mijery an'le izy hoe ohatrany ahoana sy ahoana daholo izy, fa ireny no ahafahanay manao an'ireny. Izay ene no mahatonga ny sasany mivoy hoe zay sy Mostanina no mandray vola amin'ny radio na je sais pas qui, misy ara teny mihitsy efa nahazo 15 milliards d'ariary hono zahay amin'izany zavatra iny, satria ny antony de satria ny raisonnement zareo de hoe matoa zareo mahazo information dia nividy information. Zay mantsy mifanao ny sasany aminay lazaiko hoe fanao fandarana eto Facebook, mpividy dossier, mpividy information, na koa mividy micorrompre fotsiny zao olona mba azahoana information. Dika zay zany ozy zareo tsy possible ro zalahareo azo an'ireny raha tsy mampiasa vola, zay le raisonnement. De noho zany matoa reo mahita zavatra ho tenenina foana de manana misy olo andamosiny reo, misy olo matanjaka hoe andamosiny Mostanina sy Jean-Luc, de andamosiny reo zany hoe ola manambola, satria zay malaza be am'izao fotoana zao manambola be reo sy ny sisa, de zay ny ahafahany manao an'ireo. Ka ny force anay eto de nareo ihany, nareo mihitsy, ary isaoranay anareo zany ary mbola hanetananay anareo hoe salamaly zao de nisy olombe anankiray resaka tamiko momba an'io zay mbola ho ataonay vahiny eto fa mbola miera amin'ny ekipany izy, de ho hitanareo nga fa les dessous de table amin'ny fitondrana ane ka tsy ampozinareo mihitsy e, tsy le hitanareo Facebook sy le kabary tsara lahatra sy le toriteny sy le verset sy le tsikitsike, fa zavatra hafa mihitsy ny any ambany latabatra any ady mikilalao maloto, zay le izy. Ka oui, marina ny tenin'ny Korbak Star eto miaratsiny manonona ny anarany fa ny vahoaka no andamosina fa tsy olam-panambola be, ary nefa efficace satria ianareo olona tsy vidina, fa nany zareo mantsy reo olona azahoany information de olona vidina, de nanazy efa zatra vidina ny olony, ny anay eto de olona terem-panahy, ary zay anisan'ny révolution zavatra rehetra ka izay no toromarika omenantsika eto hoe zay le souveraineté populaire, zany hoe isika no mitondra, ka le mitondra eto tsy voatery hoe manana fahefana any ministère na fitondram-panjakana, fa aleo isika am'izay no manao polisy, satria ilay polisy-mpanjakana tsy manao ny asany, ilay inspection d'état tiako resahana am'izany, donc aleo le vahoaka rangano anao dina-piarahamonina malagasy hoe bon rehefa tsy aro anay ny mpitondra de aleo zahay ny aro tena, de zany no antony anankiray nanetananay an'ity pétition populaire ty mba mila zarina, fantatry fa tsy mahazatra atsika le izy, fa tena éducation koa ny rôle anay ny politicien masy raha ny marina koa, tsy le hoe manao politika fotsiny mba hitondra zay moa na sasany atao hoe définition politicien, fa akoatran'izay ny politicien de manana devoir voalohany manome éducation citoyenne. Ny éducation citoyenne zarina de hoe satria ianareo mpandohetra, ianareo ny mpampiasa an'ireo mpitondro reo, donc manana zonareo hitaky fanazavana, tsy hoe miandry fanazavana fa mitaky fanazavana. Ny fomba anaovana an'izany dia toy ireto pétition reto, toy zay toromarika omeny anareo hoe andao manao andro maso tsy bokon'olona fa pirenena am'izay domaine misy anareo, andao atambatra ny hery aty ambany, fa io tranokala io ny tranokala mety fil kely fa rehefa mitambatra de tsy afaka mihitsy na biby ngezabera tonga eo fa tratran'le faharoratra de tsy afa mandeha. Zay zany mobilisation citoyenne no voizinay eto
structuretsika tsara l izy a ampitsika ny révolution numérique zany hoe efa nomen'andriamanitra fitaovantsika am'izao misy antony misy site zay any mbola ho averina eto a site ny forony namanay atao amin'ny fandrona miaby hoe andraisana ny raha misy dossier tsy mazavazava ka tianareo alefa anonyme azo atao dolo zany rehetrarehetra zany zay ngambany fa averiko any amin'ny mositana ndray ngamba ny fitenena fa ny tiako lazaina fotsy zany de zao hoe ho anay manokana aloha dia déterminé zahay am'ty zavatra ty a raha tsy zay tsy nanao an'io pétition populaire io tena défi io a ary tsy mora nanaovana an'izy io fa ho zay hoe andao jerena am'izay ary ny tena volonté ny reto na isika mpanaraka pejy eto fotsiny tsy possible aloha hoe 100% satria ny akabeaza tsy akabeazana fa ny sasany amin'ny mpanaraka ny pejy eto a olona curieux na iraka avy any an-daniny mba ahafahana mijery hoe manao ahoana ny fandehany ato fa na izany na tsy zany na ataontsika fotsiny hoe 10% nanao kajikajy zay hoe raha amin'ny mpanaraka amin'ny pejy no 20% no acquis am'le cause fa tsy 50% koa re de efa hitany zay donc zany eto no ahitanay koa ny loyauté anareo hoe nareo ve a rehefa tonga ny sabotsy hariva dia tsisy atao na isan'ny activité mpianakaviana hoe ndao ndray aloha mba henon'ny mositana Jean-Luc anala azy kely ve sa olona andray an-tanana ny firenetsika anjaranareo no mamaly an'izay zay fa averiko any aminao ny fitenenana mositana Iny pasteur nijery commentaire vetivety kely teo a de tsy fanaoko moa le mamaly an'le commentaire fa nisy commentaire ray tana lolo tany natsikaritra anao hoe misy namana ny teny hoe ny anareo moa menace foana fa inona moa commentaire ny teo hoe tsisy action zéro action mialatsiny tsy haiko hoe efa hery mialatsiny aminao raha namana tsy hoe mamaly anao eto anjeraika ta fa hoe raha nanaraka anay hatram'izay ianao tsy resaka menace zany izy io fa resaka fahatsapatena raha na ianao manao commentaire rehefa mahatsapatena hoe marary ny firenenao a inona ny tokony ataonao tsy anjaranay ny anao menace nizaniza zany matoa mbola mijoro eto zay matoa zay mbola miteny androany a tena mety misy action ihany ihany fa mety tsy ho hitanao ary tsy hoe zay rehetrarehetra ataonay voatery mipetraka eto amin'ny Facebook anisan'izao a mino aho fa ianao nanao commentaire am'le hoe zéro action a mino sy manantena anao fa efa anisan'ny manavitrika anao an'le pétition anao an'le requête populaire satria anisan'ny action zay tsy teny fotsiny hoe efa nisy action be dia be ny teo e be dia be ny namana any amponja am'izao inona moa ny azonareo natao anjareo mbola izay ihany a miady am'le hoe fanagadrana amin'ny tsirarana ny zava-misy be dia be de tsy vitany mampirisika eto amin'ny Facebook io ka fa misy zavatra atao ihany zay ho an'le mpanao commentaire ohatr' zany moa tsy fanakanana le izy fa tsara tsika mifampitaiza tsara tsika mifanome hevitra milamina toizako le resaka teo hoe pasteur am'le fanaraha-maso ny harem-pirenena voalohany a fanaraha-maso ny mpitondra firenena am'izao koa faharoa satria tsy hoe am'izao fotsiny io zany a fanabeazana daholo ny rehetra ny antoko ny fampandrosoana amin'ny firenena ny fanabeazana ny fanabeazana amin'ny sehatra raharaham-pirenena efa taona maromaro ny potehana zay mahatonga antsika mikrosifahana io satria ohatrany efa ny malagasy zany efa tsy manana sens de responsabilité itsony fa hoe rehefa nome de tonga am'le toerana de enjany reny e de mitehaka tsika enjany reny ny enjana manao zay ny tiana atao ny enjana eo ambony lalàna zay zany lasa zany ny fomba fisainantsika malagasy fa le manaonao foana eo amin'ny fitondrana efa tsy satsika tsony tsy haiko na tsy satsika tsony sa na atsika efa reraka n'le fiainana andavanandro a tsy raharahintsika tsony a ny zava-misy sa hoe ao anatin'le
Miteny vazaha moa laisser passer laisser faire le hoe avy aloha fotsiny fa tsisy idiranay io, tsisy idirako io. De lasa zao ny firenena. Lasa ireo ihany manana ny rariny sy manana ny hitsiny amin'ny rehetrarehetra. De lasa isika le miteny zavatra tsy mety indray itsika ny diso. Itsika ny tompon'ny fanakorontanana. Zay manko le fomba fijera zao eo a Madagasikara hoe zay miteny marina sy miteny tsy mety de lasa diso. Misy namana moa niteny tamitsika hoe na io requête be dia be mandeha ambony HCC reo fantatra am'izao fa tena mandeha ny menace am'ireo membre ny HCC reo hatrany amin'ny fianakaviany. Tandremo manaonao foana eo, tandremo zao. Zany tsy hain'ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany fa ny sasany moa faly manome tsiny fotsiny fa tsy fantatra anareo ny atao hoe tena mamotika carrière am'izany miteny marina zany eo a Madagasikara am'izao. Tena mamotika hatramin'ny fianakaviana, amin'ny firaisan-kina rehetrarehetra potika rehefa miteny marina. Na izay zao arany mety ho sarosarotra ny iverenana raha mbola izao fa tsy natao hakivo zay fa mijoro foana izay ary iteny foana izay. Zay koa ny entinay any an-tanana sika rehetrarehetra zay mbola tonga saina satria io fanamborana sy fampitahorana io tsy hijanona zany. Tsy hijanona satria maninona? Efa hitatsika ny membre ny CENI zao efa miteny hoe hiditra amin'ny fifidianana fa avy ny Rosianina vonona hikarakara fifidianana. Iverenako indray le souveraineté zao. Inona zany ny souveraineté tsika ananatsika ny Rosianina hikarakara fifidianana? De mazava ho azy, iza moa ny candidat an'izany Rosianina zany rehefa avy eo? De iza no olana amin'izany fifidianana zany? Ohatrany hoe andao ilegitimena, legalizena mihitsy ny fisian'iry zalahy reto. Na de zao ary ny zava-misy. De inona moa ny azon'ny vahoaka malagasy atao? Mitehaka. De miandry. Eo tsika zao. Satria le olona mba misaintsaina, le olona mba tongatonga saina, le olona tsy de voavidy vola am'izao de tsy maintsy azony Ramatahora na any Amponja. De tsy teny tsony izy satria matahotra ny fianakaviana izy, matahotra ny tenany izy, matahotra ny hoaviny izy. De tsy maintsy subira foana tsika. Izany ve todika amintsika vahoaka indray? Zany ve ny tiatsika atongavana amin'izany hoe fanovana misy ny tiadavintsika eo amin'ny firenena sy amin'ny fiainam-pirenena malagasy? Hoe Ramatahora lava de zay miteny anam-pigadrana na reo namana mpanome vaovao, mpanome preuve rehetrarehetra efa matahotra am'izao amin'ny resaka WhatsApp. Tena matahotra. De hoe tandremo fafao aza tena fafao fa tena tsy mety inona alefanay iny zao. De zay mahatonga zay hoe hatreto aleo aloha tenen'ny pasteur teo hoe tatoato hoe aleo tsy hamoakamoaka dossier aloha atao hevitra mba hisecurisena ny fiainan'le olona miaraka amintsika rehetrarehetra any Madagasikara satria isika tsy maharo an'zareo any mihitsy. Ary mampalahelo ny zava-misy satria rehefa voasambotrano moa tsy maintsy ny fianakaviana foana no sahirana voalohany fa ny mampirisika sy le mpiteniteny amin'ny Facebook moa fa zay foana ny azy.
zay mahatonga an'le izy fa tsy hoe zéro action izahay ka tsy mahavita ninininy. Mahavita ninininy izahay, mahavita tsara mihitsy izahay a. Raha izy ho notenenin'ny pastera teo hoe raha vonona fa hoe misy vahoaka ao ambadiky. Fa tsy le hoe voakarama ohatra ny tenin'ny sasany resabe mandeha any satria zany politika, fanaovana politika ao Madagasikara am'izao hoe fandotovan'olona. De hoe rehefa miteny rehefa mijoro amin'ny marina na nahazo vola tamin'ny Andriambato Rajoelina sy ny tariny voakarama ka amerina fitondrana teo aloha zay foana ny voiziny isan'andro mba hanimbana an'le hoe olona miteny ny mariny sy ny rariny. Karaha tsy miova zany toetsaina zany de tsy ho hisy itentsony tsika ka ifampijery fotsiny de samby io zalamo faly foana fa mandeha ny biziny, mandeha ihany ny finanam-bolam-panjakana, fanondranana rem-pirenena sy ny tariny fa isika vahoaka miasahirana ao moa ny mamoy ny aina mihitsy ary misy mamoy ny tena mihitsy satria efa mafy loatra le fiainany fa tsy mahita solution tsony. De zay ny solution hitany aingana de mamoy ny tena. Mampalahelo fa tsika moa iza avita zavatra goavana amin'ny zany fa tsy maintsy ny azotsika atao ihany aloha ny miteny eto de mampivondrona ny namana iray ina hanao ny mety atao de ho hitatsika eo koa ny tohiny. Tsako hoe ampiditra olona ihany ve pastera sa efa 53 minutes ampiditra olona misy tsika raha ohatra ka misy mbola tsisy misy roa io fanzarainay ho atsika zay te hiditra amin'ny vatana ka aneo hevitra mifandraika am'le loha hevitra tsy ndreky tsara raha vao zavatra hafa tsy mifandray am'le izy de voatery atsahatra tsy maintsy mampiseho tarehy satria zay ny tanjony eto tanjona dans le sens hoe fanentanana de zay zany de tsy mivalapatra ela koa fa ferana ihany ny fotoanany temps de parole zany. Iverana kely zavatra nytenen'ny Mostana teo fa misy zavatra mitsikafo kely ty amin'ny commentaire ny olona matetika miveriberina hoe nahita zao ohatra nanao an'izy de hoe nanay rehefa miala fotsiny Rajoelina de on s'en fout du reste. Gaga ihany maheno an'izany ary tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo de ho za hoe inona moa zany ny antony nidinanareo teny amin'ny 13 mai raha zany ny nantona nisorana ny Andry Rajoelina sy ny firongony ane am'le fomba fitenitsika azy de le pratique fa aminareo zany le logika de hoe rehefa miala fotsiny Andry Rajoelina fa natohizany reto raha le pratique ny reto na atao mihoatra za tsy olana zay ny dikany na koa de izay zavatra lasa manome toky an'le olona hoe ozy sasany hoe tsy mampaninona anay izy raha ohatra ka hoan'ny dollar ny volam-panjakana fa rehefa nanalanay tamin'ny Andry Rajoelina fotsiny de fa faly zahay. Wow, tsy azoko zany raisonnement zany hoe rehefa tafala tamin'ny Andry Rajoelina fotsiny fa zay ataony eo na de ho angoniny aby aza ny arem-pirenena na de andeha isan'andro amin'ny jet privé any an-dafy ary izy mianakavy na de hanao dépense folle ny amin'ny arem-pirenena raha tsy mampaninona tsy fantatra tsika de misy fiatraikany any amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany ary tsy maintsy alohanao zany na de tsy directement fa amin'ny alalan'ny zavatra hafa sy ny sisa aveo nefa ny menimenina nareo rehefa hoe mbola tapaka ny 0 ariary na menimenina nareo ny am'le hoe mbola tsy azo ny satria tsisy ny vola ary rehefa tsisy ny vola satria nakaiza ny vola lany tamin'ny déplacement délégation eto ndray masy nareo iteny hoe nanareo izy ny andafy any ohatra non tsy ny aty Europe aza mbola mitovitovy toetra ny Madagasikara ohatra ny Frantsa ao mialatsiny amin'ny Mostana zay mipetraka any Frantsa fa ny ministre Frantsa ao hita mihitsy hoe mitovy toetsaina amin'ny gasy asany tsika ancien colonie française hoe vao misolo ministre de ary soloina daholo mobilier ao amin'ny birao tonga de efa misy mpivarotra mobilier mpanjakana am'le lafo be mbola tsara fa tsy maintsy solo satria
misy koa le caprice io koa zany zay le caprice ny mpitondra nahita olo zany zay ndre mandeha avy any Fort Dauphin nanao conférence de mandeha avion de rehefa nandeha avion avy any dia tena misy contraste olona roa samy hafa ny ray ministre ny jony mbola any izy le taloha monsieur Paubert miarabanao raha marainy ty tena tsy fantatray mihitsy hoe ministre izy io a tamin'ny androny andro rajoelina zany rehefa nanaovako hoe niavaka raha niavaka ministre rehetra ny rangahy iny tena hoe izy se fait discret humble mipetraka amy placen'ny olona amin'ny second classe sisa hoe miantondiako izy de anao mission fotsiny ka rehefa tonga ny Tananarivo de ça me suffit firy ny ministre anaiky an'izany hoe za mila place ataontsika tonga de 10 enina malalaka be na tsisy olona aza aux frais de l'état za tena mila raha vo tsy fantatro nga fa za ministre ihany zany député ihany zany zao député sasany zany manao dondresaka tamin'ny nakizan'ny tanorany jesety hoe enao fe nampianatra ana zany fitenina député nefa fantatra amin'io fa izy tsy mahay ninina ary de la mila ampianarina mihitsy fa nga ianao rehefa député de lasa manandoha fa ianao tonga teo de vola propagande natapetraka anao teo nefa lalàna ray ara tsy hainao kory ny lalàna fomba fanaraotana lalàna zany hoe tanareo am'izay zany izy hoe natsika satria tsika vahoaka ihany no nanazatra ny zareo an'zany misy faute tsika vahoaka koa reny izy hoe satria ianao nanavitra anay mbola ataotsika entre guillemets le manavitra fa satria ianao nanavitra anay tamin'ny gejany nahazo mpitondra teo aloha donc en signe de reconnaissance ve zany de gratitude de hoe petafy loha zay azo hoanina fa tsy maninona satria ve ve le tolona hitanareo am'izay le izy ohatra koa ny nomination ny olona ny ministère io zao le tamin'ny jony teo tamy resaka histoire berija sisy iny za tena mahafinaritra iny rangahy iny sisy fa tao anatin'le zavatra ny zavatra le za tsy miditra am'le berija fa le olona le tonga teny i zao ozonareo tonga teny amy ministère nametraka azy ankeriny ary zala bandeau rouge inona midira amy bandeau rouge amy ministère ny jo mazava amiko e zany hoe ny logika eto Madagasikara zany de hoe anay ny tanàna ka manafatra mercenaire tadidiko tam'izay mbola mpamaraky mbola tovolahy rehefa mifanao totondro rehefa tonga ny zoma hariva mifanao resiray zany le manao totondro iny zany any ampianarana de aveo rehefa vita ny combat naosy le banderola zany dia manafatra mercenaire ndray raha fakapitson'iny de le mercenaire samy quartier ndray mifamely ohatrohatran'izay ny fahitako an'le scénario teo manafarana mercenaire birao mpanjakana zay ve le fanavozana tsy miditra eo am'le resaka compétence tsy sisany ny SGA tsy any iny affaire interne zareo any zany fa le manière de gouverner mihitsiny no mampieritreritra les manières de gouvernance c'est du Jilamboto tena mialatsiny c'est une manière de Jilamboto de sasany moa mbola faly ery manoratra eny Facebook hoe tafita ihany fa félicitations monsieur le SG le matafita azy eo tsy olana hoe lalàna démocratique zany hoe rehefa izy ny voter de misy passation fa le manière justifiena satria nanina satria nanao fonjy izy volapalahelo nahazo amberija satria izy mpitolona donc ny pomba zany il a tous les droits d'accéder au poste de nomination zay ve zany ny éducation metsika ny reto jenjedy reto hoe ohatra zao fanaovana azy hoe rehefa nomena anareo ka tsy mandray le toerana tondra gros bras tondra bandeau vert ndraiky aba ny rapitso rehefa vita ny rouge tanareo le tiako tenenina hoe il y a le fond et la manière aiza le fipetraky le souveraineté amy zavatra ohatran'izany mampieritreritra hoe ohatrany ahoana nitondrana ty fireneny ty ka zay ve zany le hoe afaka manana droit sasany ohatrany tetena isany ao anatin'ny privilège koa ve zany dérive quand on a fait de la prison rapitso zany zao ivoaka ny fonjandray reo le olona mihinanareo ka tsy fantatra zay fiodinan'ny baolina raha fakapitso
de zay koa zany tanareo le cercle vicieux zay koa zany no atao hoe raha fa haka fitondrana ndray zany zay a ka nomena ka tsy manaiky zay ianiny eo a de hitondra mpanao ozatra bolodibolodinina zay de lasa ny saiko tamin'iny fametrahana ohatray nitondrana olona tany ministra iny ohatrany nahita tamin'ny androny 2009 zany a tadinareo le fomba nakana ministera tamin'ny androny rajoelina tonga de sokasoka be ny nametrahana ny ministra tam'ireny da didiko tsara hitomboky la organesy tonga atao amin'ny ministera ny polisy paix à son âme fa zao mipozingare mipetraky eo ambony le seza rehefa miditra atao ministeran'ny polisy sady nitsikitsiky be no eo daholo ny olona zany tam'ray nampiasana ny mpiandro namoaka devoly naka ministera zany hoe nampiasa gros bras ara-pivavahana ndray sa zany natao bouclier humain de ohatra raha tsara tapoka zay scénario zay amaly hoe l'histoire se répète de nefany a ndroana le andro rajoela zay tsy revena satria nanao an'izay nefa le pratika an'zareo de mitovy tsisy valaka tsy haiko misy cohérence ave zany fomba fiaditsika zany zay moa fa eritreritra ihany ny iny fa mba tsetsatsesa-tsiaritra nandalo teo ambany maso ka tsy haiko iandro kely tsika raha misy olona te hiditra aleo hevitra de mino afa efa adiny ray a de efa zay le nresantsika teo any be de be rehefa tenenina hoe anao an'le action de tsy sa akory de aleo tsy zoitsika lava be le izy a ny tena fa amaranako ny ahako de hoe iny any le rekety a sorana be de be a ny olona efa nanao soni tena betsaka ny soni ao a fa mino izahay a mbola ho tohizatsika mandritra nyty farany herinandro ty a de manomboka amin'ny latsinainy a ho hitatsika hoe ahoana nanaovana anazy fa tena isaorana be dia be a ny vahoaka zay tonga saina nanao sonian'le izy a raha jerentsika de efa mihoatra ny nombre ny isan'ny député misy ao le izy a efa indroa intelo avo eny a tsy hoe tsika ny lanim-bahoaka fa isika ny vahoaka le izy a anaovantsika symbolique aloha hoe io jerentsika ahoana zany honnêteté intellectuelle an'ireo manam-pahaizana sy be diplôme be de be ao amin'ny firenena ahoana no entsika hifanampy amin'ny zavatra tsy rariny misy eo amin'ny firenena izy ny teneniko iny hoe raha ohatra ka mila eo amin'ny 1000 personnes hidina eo Analakely a raha mahatratra hatrany amin'ny 5000 ny sonia araba soa araba tsara de miteny zany hoe efa tokony 5000 tsika teo amin'ny 13 mai zay zany tiatsika aseho am'le izy tsy voatery hidina andalambe ampiseho hoe 5000 na 2000 personnes isika teo amin'ny 13 mai ieto anaovantsika hoe ty ary nisanay tery fandao apetraka ao ambany fifehezan'ireo tompona andraikitra izay nametraka zay fanjakana tsy ara-dalàna zao de any aminareo indray zany ny baolina rehefa aveo hoe ahoana nanaovana anazy mino aho fa tonga amitsika ny afatra ary mbola manentana namana be deabe a fanometanana andao aza kivy am'le hoe fanamborana ny ray ihaniny fantatsika ao a fa be deabe ny namana ao anatiny zany HCC zany a efa mahazo menasy hatrana amin'ny fianakaviany be deabe ny namana any amin'ny ofisier miaramila mahazo menasy mitaraina mihitsy nefa reo manana basy a samy manana basy any a mbola mifampimenasy eritreretinareo am'izany hoe mora ny manao zavatra hoe mora ny manome tsiny hoe tsy misy action fa raha setrasetra ny menasy isan-karazany mahazo ao amin'ny firenena tena indraindray ary zay miteny am'le olo
aza mifandray amin'ny WhatsApp tsony a, tiany zavatra ifampiresahana de aleo anareo milamindamina fa zay mbola tsy afaka hiaro anareo hatreto fa tonga ihany ny fotoana ho hitantsika eo ny toyany. Eny ny ahako pastera de mankasitraka zay fa mankasitraka anao koa ary mankasitraka ny mpijery rehetrarehetra. Ya zay moa ny fotoanandroany napetraka eo ihany le roy ho an'izay maniry te hiditra amy vatana mandra-panaovana velometo de mbola afaka manao metraka anareo zay fa izay zany le izy ka dia iverenana ke ato misy namana manontany hoe zafady fa mbola tsy hitako foana ao le izy ka cliqueo nareo lay le lien vao nanao vidéo kely mihitsy zay tamy maraina satria misy nanontany hoe ahoana de nampianarinao mihitsy hoe eto ny cliquena de makety de aveo ty mipotra de ty soratana eto de ty zao sinsisa zay zany nanaka aza misalasala am'izay zavatra zay fa arao ny toromarika izay efa napetraka eo miaraka amy vidéo kely mihitsy tamy maraina zay sahirana kely nanao an'izy de zay le zay ngambany fa mirary farany herinandro finaritra ho atsika rehetrarehetra ame fotoana atsika amin'ny herin'ny toy zao indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mirary soa.